Ny fanovana ny fomba fanamarinana ny fahasitranan'ny marary no anisan'ny nampiakatra anisan'ireo voalaza fahasitrana ao anatin'ny antontan'isa tateran'ny profesora iantamaridany alvolontiana tato ato. Nazava ity mpitondra teny foibe-pibakonany ady amin'ny covid-19 ity fa manaraka ny fomba fanamarinana vaovao napetraky ny UNICEF tamin'ny 7 ny volana Mey isika eto Madagasikara ka raha tsy ahitana sotratretina intsony nandritra ny 3 andro misesy ny marary anankiray misy sotratretina 10 andro taorian'ny fanamarinana fa nidiran'ny coronavirus izy dia azo lazaina fa ireo nidiran'ny tsimokaretina nefa tsy nahitana sotratretina nandritra ny 10 andro taorian'ny fanamarinana ny fidiran'ny tsimokaretina tao aminy dia azo lazaina ihany koa fa sitrana. Tsy ilaina intsony araka izany ny miandry valin'ny fitiliana vao afaka manamarina fa sitrana ny olona anankiray ho hatrany ny profesora iantamaridany alvolontiana. Araka ny tatitra androany alakamisy dia efa mihoatra no ireo isan'ny mbola manaraka fitsaboana ny isan'ireo sitrana eto Madagasikara. Raha 570,000 ny isan'ireo efa sitrana dia 770,000 kosa ireo mbola manaraka fitsaboana. 720,000 ny isan'ireo sitrana vaovao androany alakamisy raha mihoatra ny 500,000 izy ireo maly alarobia. Ny olona maty ary voamarina fa mitondra ny tsimokaretina coronavirus tamin'ny alalan'ny test PCR ihany no ambara-papemasy fa maty noho ny aretina covid-19 hoy ny profesora iantamaridany alvolontiana androany alakamisy nandritra ny tatitra nataony tao amin'ny anamazerim-panjakana. Raha toa ka tsy nisy io fanamarinana io dia tsy tafiditra ao anatin'ny tatitra atao isan'andro ilay maty hoy ihany ny mpitondra teny foibe-pibakonany ady amin'ny coronavirus. Nitondra io fanazavana io ny profesora iantamaridany alvolontiana tao aorian'ny fanontaniana maro nipetraka momba ny tsy nisy ny fahafatesana tato anatin'ny 2 andro nefa voalaza fa to covid-19 nahafaty ny solombavambahoakan'ny olombelo io siarakoto malala 13 tamin'ireo marary 2,703 no isan'ireo voalaza fa nodimandry teto Madagasikara hatramin'ny andohan'ny valanaretina. Isy ny fanomezana fanafody sy covid organique sa ireo olona izay ahitana ny sotratretina coronavirus eny anivon'ny centre de santé de base na CSP araka ny tatitry ny filan-kevitry ny minisitra ny 7 Jolay. Teny am-piandohana dia ny fahasalamanana no voalaza fa ataon'ireo mpitsabo eny anivon'ny CSP ka raha misy ny tranga mampiahiahy dia alefany amin'ny foibe mpitsaboana ny covid eny amin'ny tanàna voary Andotapenaka ireo marary atao fitiliana. Raha ny tapaka teo anivon'ny filan-kevitry ny minisitra nefa dia afaka manome fanafody avy hatrany ireo tranga mampiahiahy ireo mpitsabo. Noraisina ity fanapa-kevitra ity mba hisorohana ny voaran'ny aretina makany amin'ny tranga mahery vaika hoy ny fanambaran'ny filan-kevitry ny minisitra.